Tsy mbola nahazo ombaliny hatreto ireo raharaha mafana sy ireo fanontaniana manitikidika mipetraka amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa. Mbola haka fotoana ifampiresahana amin'ireo teknisiana ao amin'ny ministeran'ny minisitra mpisolo-toerana Beatrice Celia Soumakou vao mety hanome andindiny mahakasika ilay raharaha fifidianana vatomamy hatramin'ny 7 tapitrisa. Io alatsinainy maraina io no natao ny famindram-pahefana teo anivon'ny ministera. Hatreto aloha vao mandray araka ilay voalazako teo mandray miasa dia mifampidinika mifampifesaka amin'ny teknisianina rehetrarehetra mbola haka vaovao mijery ny situation mijery ny zava-misy ary miezaka hatrany ny mandamina sy mampirindra ny asa izay tokony tohizana amin'izay mampitazana toerana monjy azy. Mbola miandry fotoana tahaka izay ihany koa ny mahakasika ny datin'ny fanadina-mpanjakana izay efa andrasan'ny maro. Arak'izao hitantsika izao vao nandray miasa ary mpisolo-toerana monjy natao izao dia ifampiresaka hamory ny teknisianina rehetrarehetra izay miara-misalasy miara-mifanampy amin'izay fanatontosana ary ny famoahana izay da ny fanadinana izay. Tsy dia nahita teny firy ihany koa ny minisitra teo aloha Ritsasoa Andriamanana. Ny fisaorana ireo mpiara-miasa tamin'ny fony izy minisitra no nanompanana ny lahateny nandritra ny famindram-pahefana. Sekretara Jenerala izany mankasitraka indrindra to isaorana ny dirikabo isaotra to isaorana ireo DG anankitelo mankasitraka anareo to isaorana ireo direktera rehetra izay niara ny asa sy nanolotra ny fotoana anareo nandritra n'izay fotoana izay nikelezanareo aina ho amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Misaotra ny mpiara-miasa rehetra tao amin'ny ministera. Tsy nisy ihany koa ny resaka mahakasika ny fotoana hanaovan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa tatitra manoloana ny antenimiera-pirenena.